fahatezerana izy na ny loza fito rehefa hitranga zay zavatra zay. Faharoa hoany am'izany atao hoe fiainana mandrakizay zany izy zay mbola ho lesitsika manaraka tsy ho ela intsony. Ka dia zao ary efa nampahafantarina zany hoe ny fiangonana farany amin'ny fanetretena ary raisan'ny mpitiavana no ilazako hoe izao fiangonana tsy fiangonana fa izao asa vitaona asan'ny famarinana zao. Io zany lay hoe iraka farany irain'Andriamanitra hitety an'izao tontolo zao. Ka be dia be tsika ny tonga de resy lahatra isaorana ny tompo zay zavatra zay. Ao moa tsy resy lahatra ary tsy maintsy misy foana zany, tsy maintsy misy foana zany satria na i Kristy Jesosy zay tena tompon'ny fiangonana sy lohan'ny fiangonana range tsy inon'ny olona am'izao fotoana zao. Tamin'ny andro tety an-tany izy efa tsy ninon'ny olona, na de mampahiratra jamba ary izy, manangana maty izy, mamoaka démonie izy, sy manana ny tena teny fahamarinana tsy hay toerina, tsy hay lavina, mbola tsy hain'ny olona mino azy. Maika moa fa izahay izay kely sy bitika sy tsinotsinona tahaka an'izao fa de zao sambatra ianao raha mino ny teny lazaiko aminao. Ny Apokalipsy 1:10 no namarana antsika ny fianarana tamin'iny farany iny. De eo amin'ny Apokalipsy 1:10 ihany tsika am'izao fotoana izao ary no amaky ny tenin'Andriamanitra indray. Apokalipsy 1:10 de vakina ny 7 ary amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra ka hatrany amin'ny 5. Apokalipsy 1:7 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zao ary mivaky ny teny. Ary omeko hery ny vavolombeloko roa ka aminany 720 andro izy sady tafilamba fisaonana. Ireo lay hazo oliva roa sy ilay fanaovan-jiro roa izay mitsangana eo anatrehan'ny tompon'ny tany. Ary raha misy tahandratra ireo dia misy afo mivoaka avy amin'ny vavany ka mandany ny fahavalony. Ary raha misy tahandratra ireo dia tsy maintsy ho vonoina toy izany koa izy. Tantara mahafinaritra ty rehefa tena tantaraina. Fa isika moa zany tsy hoe heny tantara akory ny atao eto fa de hianatra sy handinika ny tena hoe zava-miafina ao anatin'ny soratra masina. Ny vavolombelona roa voasoratra eto dia naseho tamin'ny Jaonina apôstôly tao anatin'ity fahitana vakitsika ity. Nomena hery ny vavolombelona roa de aminany 720 andro. De io moa zany mbola ialako tsiny aminao fa tsy idirantsika aloha zany hoe faminaniana 720 andro. Fa ny fantariko de hoe ampafantariko anao iza na inona lay vavolombelona roa. Ny vavolombelona roa de tsy inona fa ohatranao, ohatra tsika zao. De nianarina tany am-pianarana tamin'ny mbola tany amin'ny classe de primaire tany ho an'izay efa tsy antsony am'izao hoe mizara firy ny tenan'ny olombelona de hoe loha, vatana, ratsambatana. Ny vatako anankiray, vatanao anankiray, ny lohako anankiray, lohanao koa anankiray. Fa ny sampona zany mety hoe manana loha roa sy tsy mifanohatra am'izany. Ny vatako ray fa ny tanako roa ary ny tongotra ihany koa anankiroa. Tsy hoe hafa ny tompon'le tanako ankavia dia hafa ny tompon'le tanako ankavanana, fa ty vatako anankiray ty ihany. Ary tahaka izany koa ny tongotra. Ka raha misy ray tsy ampy am'ireo efa sampina ny filazana am'izay fotoana izay. Ary ihany koa raha misy tanana fa tsy normal, misy tongotra ihany koa aho fa tsy misy tanana de efa tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra. Tena iray tsy afaka misaraka zany ny loha sy ny vatana ary ny ratsambatana. Tahaka izany koa ny vavolombelona roa eto. Ny vavolombelona roa dia tahaka ny atao hoe tongotra vy sy ny tongotra vanana, na ny tanana vy sy ny tanana vanana, izay samy loha ray ihany ny tompony. Iza ary ny loha ray tompony? Tsy iza fa Andriamanitra, Jesosy Kristy ihany koa. Le vavolombelona roa zany de zao miraikitra ao amina Jesosy Kristy, fiangonana voalohany sy fiangonana faharoa, na ny fiangonana farany, satria tsisy tsony ny ao aorianan'ny farany. Ireo ny vavolombelona roa izay efa naseho faminaniana tamin'ny Jaonina apôstôly ato amin'ity teny izay mivakitsika ity raha nadinika tsara ianao. De nisy faminaniana zany voasoratra hoe hiatra aminy sy hiainany mandritra ny 720 andro. Izay tsy resantsika eto aloha izy de zao reo izy lay hazo oliva roa sy fanaovan-jiro roa izay mitsangana eo anatrehan'ny tompon'ny tany.
any amin'ny faminaniana ny bokin'ny Zakaria moa no misy an'izay teny zay. De ny teny de milaza hoe raha misy te handratra an'ireo, inona ny dikany? De zao misy afo mivoaka ozy izy eo amin'ny vavany ka mandany ny fahavalony. Raha misy te hamono an'ireo de mba ho vonoina ihany koa izy. Satria nahoana? Zay le voasoratra mazava be any amin'ny Lioka 10:12 izay fa angamba haitsika tsenjery fa na izany ary moa vakina ihany ho an'izay mety hoe tsy mahafantatra. Lioka 10:14. Eno tsara ny vaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zay mihaino anareo de mihaino ahy, ary zay mandà anareo de mandà ahy, ary zay mandà ahy dia mandà zay naniraka. Mitovy tanteraka amin'ilay voalaza teo hoe raha misy te handratra an'ireo de misy afo mivoaka amin'ny vavany. Raha misy te hamono an'ireo, te handratra an'ireo de zao mba ho vonoina ihany koa izy. Satria nahoana? Tsy reo aneny maratra raha ohatra ka ratrainy fa ilay naniraka azy. Tsy reo aneny maty raha ohatra ka vonony fa ilay naniraka azy. Zany hoe izay atao amin'ireo de miatra avy hatrany mivantana amin'ilay naniraka azy. Zay no azadino sy nitadidio zany, ary zay mihitsy zay nge le resako amin'y hoe faminaniana efa voasoratra hatramin'ny ela ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 1:12 io, ny zavatra hitranga amin'izao androntsika zao, zany hoe aty amin'ny deuxième événement. Satria voalaza ary tanteraka mihitsy zany hoe io de tsy inona fa le fiangonana voalohany sy ny fiangonana farany. De raha misy te handratra an'ireo, mandratra an'Andriamanitra de tsy mahafaly an'Andriamanitra zany. Dia ny tantara moa zany lavalava ihany fa azonao dinihana tsara le izy maro aloha zavatra tsy ho fantatrao fa de zao toizantsika amin'ny 9 le izy, 9 sy ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo dia manam-pahefana andrindra. Apokalipsy 1:12 ty vakiko ty azafady Apokalipsy 1:12 9 sy ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe ireo dia manam-pahefana handrindrina ny lanitra mba tsy hilatsahan'ny ranonorana amin'ny andro aminaniny, ary manam-pahefana amin'ny rano koa izy hampody azy ho rà sy hamelon'ny tany amin'ny loza arak'izay andro tiny na oviana na oviana. Ary rehefa tanteraka ny filazany de hiady aminy kosa ilay bibidia miakatra avy amin'ny latsaka ny lavaka tsy hitanoanoa ka aresy sy ahafaty azy. Tena isaorana ny tompo nanome zao fahazavatsiny zao ho azy sy ho anao. Ireo izy le vavolombelona roa, hazo oliva roa, fanaovan-jiro roa, fiangonana roa, zay ray ihany fa ny sapana anankiroa, satria ny lohany ray fa ndray tongotra ndray tanana, na hoe ndray tanana havia ndray tanana ankavanana. Ny fiangonana voalohany tanana havia, fiangonana farany tanana havanana, ny lohany Kristy. Zay le ndresahako anao, le fiangonana farany tsy hoe fiangonana vaovao fa le taloha ihany, fa saingy niletika na hoe nalevina de indro mipotra kehitriny, raha maty izy mitsangana maty izy amin'izao fotoana zao. Zay nge le fiangonana fa tsy hoe fiangonana hafa ny tamin'ny voalohany de fiangonana hafa ny faharoa efa ndresahako anao zany fa ity fotoana asan'ny fahamarinana ity, zay le hoe vitao ny asan'ny fahamarinana. Efa nisy nanomboka le izy fa saingy tsy vitany hatramin'ny farany, de izahay zany no hamita azy, tsy amin'ny fahaizana sy ny hery inona moa zay izahay zay kely sy bitika indrindra, fa Kristy ilay tena tompo sy ilay tena aloha no anefan'izany, fa izay dia fitaovana ihany. Ohatrany hoe raha misy zavatra tiany le saina sy le atao ny tanana ny manefan'izany. Ohatran'izay zany ny zavatra misy amintsika ka de zao ary ny teny de nilaza hoe ireo izy de manam-pahefana handrindrina ny lanitra mba tsy hilatsahan'ny ranonorana amin'ny andro aminaniny. Efa niresahantsika zay zavatra zay, fa ny tena mifanandrify amin'ny zavatra mitranga sy hitranga amin'izao androntsika zao de le hoe manam-pahefana amin'ny rano koa izy hampody azy ho rà sy amely ny tany amin'ny loza arak'izay andro tiny na oviana na oviana. Iza moa no neverina hatrizay ka hatramin'izao mpivavaka hahatanteraka an'izany? Tsisy, tena tsisy, tena tsisy, tena tsisy. Ary diso koa raha miteny hoe zay ny tena mahavita an'izany, tena tsy, tena tsy, tena tsy. Na de voalaza hoe ireo vavolombelona roa reto manam-pahefana handrindrina ny lanitra voalohany de tsy milatsaka ny ranonorana amin'ny andro aminaniny, mariny zany. Voalaza koa te manam-pahefana amin'ny rano izy hampody azy ho rà. Tsy izahay ane ary tsy zary tsy le fiangonana farany no hoe manam-pahefana hampody azy ho rà, na hoe manova an'le rà ho tonga rano, na hoe manova an'le rano ho tonga rà, satria fitaovana ihany.
fa zao le fiangonana farany kosa no mitondra ny fanambarana mikasika an'izany, le hoe ho avy ny loza fito. Zay nge le hoe amelon'ny tany amin'ny loza arak'izay andro tiny naoviana e. Zany efa voalahatra tany ange ho a le zavatra hoe le vavolombelona roa de zao a maminany izy, mandrindrina ny lanitra izy, milaza ny zavatra hitranga izy. Inona le zavatra mitranga olazay ny voasoratra eto hoe ny ra de ho lasa rano ao anatin'ny loza fito ane zany, sy ny loza hafa ozy izy a araka ny voalaza eto hoe hamelon'ny tany amin'ny loza arak'izay andro tiny naoviana. Ka hitanao voalahatra tam'zany zany hoe ny fiangonana na ny voalohany na ny farany zay ray any de ireo ny manam-pahefana, ohatrany hoe tamin'ny andro noazy ao a raha raisina de hoe ny tantara ngety am'laza sy manohitra fa de hoe noany ny evin'ny safodrany, na hoe noany nanambarany fiavin'ny safodrany, fa tsy noa akory no nanam-pahefana andraraka rano teto am'ty tany ty, tsy zay mihitsy, fa no ny toriteny zay avy amin'Andriamanitra de nambarany noa izay teny avy amin'Andriamanitra ihany de tanteraka tokoa ny fahatongavan'ny safodrany. De tahaka izany isika ankehitriny, tsy izahay amina fiangonana kely sy bitika anay ohatran'izao no hampodiny ra nampodiny ra no tonga ra, fa izay fotsiny manambarany zany araky ny fampahafantarany tompo sy ny baiko nomena azy, zay ny dikan'io teny io. Ka de zay no izy resaka iza malala efa voasoratra tanteraka mihitsy zany tany amin'ny bokin'ny Apokalipsy. De andao tonga de hitsambikiny tsika satria efa voalaza tamin'ny fampianarana farany hoe novonoanareo a de maty, fa tsisy nandeviny vakingo io tantara io de hitanao io. De rehefa aveo indray a rehefa tapitra le vanim-potoana voalaza de faly daholo noho ny olona rehefa hoe maty le izy, faly daholo ary zany tena zavatra nitranga. Satria ny marina de zao a fiangonana ray nisy tamin'ny andro voalohany tamin'ny andron'ny apôstôly, io le nanomboka io, mbola niaina tao anatina famarinana tsy misy kilemy, tena famarinana tsy misy kilemy. Fa zao rehefa nandeha ny fotoana ny maty le marina de zay le hoe maty izy araka le faminaniana ato, maty izy araka le faminaniana ato zany. Fa rehefa taty arina kosa de zao velona indray eo amin'ny 1:11 zay efa mivakitsika ihany, eno tsara nke ny teny eo amin'ny 1:11 Apokalipsy 1:11 ihany, de hoe ary rehefa afaka ny atelon'andro sy tapany de nisy fananaina avy tamin'Andriamanitra niditra tao anatin'ireo ary nijoro tamin'ny tongony izy ka raiky tahotra indrindra zay nahita azy. Velona indray le izy zany. Io fahavelomana io a de tsy inona fa izao deuxième événement ho diavintsika zao, satria hipotra indray le marina le efa nivonon'ny olona, fa matoa le izy tsisy nandevina niapatrapatra teny na de faly ary ny olona tsy nalevin'ny olona, zay nge le ny marina tsy maty. Fa velona indray ka io faminaniana Apokalipsy 1:12 zany de milaza ny zavatra hitranga amin'ny deuxième événement, zany hoe fiverenan'le marina no vonoina teto ambonin'ny tany. Ary rehefa miverina io marina io de miverina indray le hoe raiky tahotra zay nahita azy. Tena lazaiko anao e, na iza ny mino na iza ny tsy mino, be dehibe eny mpitondra fivavahana aminy, tena lazaiko marina aminao a, matahotra rehefa ny marina no mipotra. Tena lazaiko anao be dehibe raha hoe misy mpitondra fivavahana zao mijery zao fandara zao, be dehibe amin'izy ireny no matahotra. De tsy lazaiko moa inona ny antahorany, fa de zao za mahafantatra tsara fa tsika ho araky ny resahako, tsy miditra fenan'olona mihitsy tsika fa ny marina fotsiny resahako aminao. 2:12 Apokalipsy 1:12 any 2:12 amin'ny anaran'i Jesosy de hoe ary na rehefa mahery avy tany an-danitra izy roa nanao taminy hoe mekaraty de niakatra ho any an-danitra tao anatin'ny raona ireo ary natsinjo azy ny fahavalony. De mety an-tany zany ianao hoe nareo ve zandry pastera niakatra tany an-danitra sa ny fiangonanareo nampiakarina tany an-danitra sa ahoana. Za aloha miteny aminao be dehibe ny zavatra hitako tamin'ny fahitana, be dehibe ny zavatra fantatro tamina faminaniana izay tsy hoary voatanisa eto, ampahany sy sombony zay neverika hoe lehibe sy tena ilaina ho fantatsika reny zavatra tantaraiko reny. Ka zao na izany naty zany aloha za kosa aloha tsy hoe efa maty a de hoe nalevina de nitsangana tamin'ny maty de nakany an-danitra, diso a ary mandainga velona raha zany ny tantaraiko. Za koa tsy hoe maty ihany fa tsy nalevina fa afaka telo andro de nitsangana indray, tsy mbola zany pastera fitiavan'erinirina fa mbola tsy maty hatram'izao, mbola ohatran'izao ahitantsika anazy zao a.
You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.